Galatiana toko 7. Ny finoana no ahazona ny fanahy masina. Galatiana toko 7 ny andininy voalohany hatramin'ny 5. Ry Galatiana adala, iza no nanimba anareo? Kanefa teo imasinareo indrindra no nanehoana marimarina ny Jesosy Kristy voaomby tamin'ny hazo fijaliana. Zao ihany no tiako holazainareo amiko. Moa ny asan'ny lalàna va no nandraisanareo ny fanahy, sa ny fitoriana ny finoana? Adala toy izany va ianareo? Rehefa nanomboka tamin'ny fanahy ianareo, dia hahatanteraka amin'ny nofo va ankehitriny? Moa izany zavatra be izany dia efa niaretanareo foana, raha dia foana tokoa izany. Ary izay manome anareo ny fanahy sy mahavita asa lehibe eo aminareo, moa avy amin'ny asan'ny lalàna va izany, sa avy amin'ny fitoriana ny finoana? Ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama dia noho ny finoana. Galatiana toko 7 ny andininy 4 hatramin'ny 7. Dia tahaka ny Abrahama nino an'Andriamanitra, ka dia nisaina ho fahamarinany izany. Genesis toko 15 ny andininy 4. Koa fantaro fa izay amin'ny finoana no zanaky Abrahama. Ary satria hitany soratra masina raha teo fa amin'ny finoana no anamarinan'Andriamanitra ny jentilisa, dia nitory ny filazantsara tamin'ny Abrahama raha teo izy, nanao hoe aminao no hitahiana ny firenena rehetra. Genesis 20:7. Ka dia izay amin'ny finoana no tahiana mba amin'ny Abrahama mpino. Eo ambany ozy ny lalàna izay mifikitra amin'ny asan'ny lalàna. Galatiana toko 7 ny andininy 10 hatramin'ny 11. Fa izay rehetra amin'ny asan'ny lalàna dia eo ambanin'ny fanjonana, fa voasoratra hoe voaozona izay rehetra tsy maharitra mankatony zavatra rehetra voasoratra ao amin'ny bokin'ny lalàna. Deuteronomy toko 17 ny andininy 14. Ary hita marimarina fa amin'ny lalàna dia tsy misy olona hamarinina eo anatrehan'Andriamanitra, fa ny marina amin'ny finoana no ho velona. Abakoka toko 2 ny andininy 4. Ary ny lalàna tsy araka ny finoana, fa izay mahatandrina izany no ho velona aminy. Levitikosy toko 18 ny andininy 5. Kristy no nitondra ny ozy ny lalàna. Galatiana toko 7 ny andininy 17 hatramin'ny 19. Kristy nanavitra anay tamin'ny ozon'ny lalàna, satria tonga voaozona hamonjy anay izy. Fa voasoratra hoe voaozona izay rehetra mihantana amin'ny hazo. Deuteronomy toko 12 ny andininy 17. Mba ho tonga amin'ny jentilisa ny fitahiana any Abrahama ao amin'ny Kristy Jesosy, ary mba ho raisitsika amin'ny finoana ny teny fikasana ny amin'ny fanahy. Ry rahalahy, miteny araka ny fanaon'ny olona aho, na dia ny fanekena ataon'ny olona ihany aza, rehefa vita mafy dia tsy fanao ny manatsoaka na manampy izany. Ary tamin'ny Abrahama sy ny taranany no nilazana ny teny fikasana. Tsy lazainy hoe ary ho an'ny taranaka toy ny milaza ny maro, fa toy ny milaza ny anankiray, ary ho an'ny taranakao. Genesis 12 ny andininy 18 dia Kristy izany. Tsy nitaky zavatra hafa ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama. Galatiana toko 7 ny andininy 17 sy 18. Ary zao no lazaiko. Ny fanekena izay nataon'Andriamanitra mafy fahiny dia tsy tsoahan'ny lalàna, izay vao natao 300 taona tatoriana hahafoana ny teny fikasana. Fa raha avy amin'ny lalàna ny lova, dia tsy avy amin'ny teny fikasana intsony. Nefa tamin'ny Abrahama dia teny fikasana no nanomezan'Andriamanitra azy. Ny tanjon'ny lalàna, fanameloana sy fitaizana. Galatiana toko 7 ny andininy 9 hatramin'ny 15. Inona ary ny lalàna? Nanampy noho ny fahadisoana izy, ambara-piavy ny taranaka izay nomena ny teny fikasana. Ary nalahatra anjely teo an-tanan'ny mpanalalana izany.
ary ny mpanalalana dia tsy any irery fa Andriamanitra dia iray ihany. Ka moa manohitra ny teny fikasan'Andriamanitra va ny lalàna? Sanatria izany. Fa raha nisy lalàna mahavelona nomena dia avy tamin'ny lalàna tokoa ny fahamarinana. Fa ny soratra masina efa nanidy azy rehetra teo amin'ny fahotana mba homena ny mino ny teny fikasana noho ny finoana an'i Jesosy Kristy. Fa fony tsy mbola tonga ny finoana dia voaambina tao ambanin'ny lalàna isika ka voahidy ho amin'ny finoana izay efa haseho atao aoriana. Koa ny lalàna dia pitaizantsika ho amin'i Kristy mba ho hamarinina noho ny finoana isika. Fa rehefa tonga ny finoana dia tsy feheziny izay pitaiza intsony isika. Ny mpino no hamarinina dia zanaka ao amin'ny ankohonan'Andriamanitra. Galatiana 3:1-20 hatramin'ny 4:1-7. Fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoanan'i Kristy Jesosy. Fa na iza ianareo no natao batisa ho an'i Kristy dia nitafy an'i Kristy. Tsy misy intsony na jiosy na grika, na andevo na tsy andevo, na lahy na vavy, fa iray ihany ianareo rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy. Fa raha an'i Kristy ianareo dia taranaky Abrahama sy mpandova araky ny teny fikasana.